eto na manisy tiako asiana teny kely ihany, ny tsikera mavaivay nataony mpanao gazety Frank Rarson tamin'ny FFKM tao amin'ny La Gazety tamin'ny 4 Jolay. Ka zavatra roa no tiako tsipihana. Voalohany, ny lova ratsy napetraky ny kolotsaina frantsay ao amin'ny andohany avaram-pianarana malagasy. Faharoa, ny olony FFKM babo ny sekta. Resiko tsirairay ireo. Anaovana zafady antanandroa amin'ny andriamatoa Frank Rarson. Fa tsy ny FFKM no mamadika ny vahoaka ho ampondra, fa ny avaram-pianarana gasy manana farasisa napetraky ny kolontsaina frantsay ao anatin'ny lohany. Tsy safidiny vahoaka malagasy tompoko ny mahafanjakana laika any Madagasikara, fa fanerena nataony frantsay sy nataony pahalalana malagasy bolokiny. Izao tarazo izao dia nolovana tamin'ny révolution frantsay nataony tamin'ny 4 Jolay 1779. Ny endrika isehoany dia ny laïcité de l'État izay nahelan'ny frantsay erany Europa tamin'ny alalan'ny basy sy ny tafondro, ka ny amperora frantsay Napoléon Ier no nampiely azy. Izy no andriamanjaka voalohany teto ambony tany, say nandefa miaramila tany Roma, nisambotra ny papa tamin'izany sy nanagadra azy mandra-pahafatiny. Mba ho azonao mpiaino tsara ny tiako lazaina sy ny lanjan'izany, alevo sary an-tsaina tompoko izao zavatra zao. Mandefa miaramila any Roma ny filoha frantsay François Hollande, misambotra ny papa François sy managadra azy mandra-pahafatiny. Ho tsapanao amin'izany angamba ny antony nahatonga ny andro tokony Europeana nankahalan'ny frantsay sy ny laïcité de l'État. Milaza andriamatoa Frank Rarson fa fanjakana laïka eto Madagasikara ka tokony ajaina ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana satria hevitra ekeny zao tontolo izao izany. Any Frantsa hoy izy nisy lalàna mihitsy nampisaraka ny fanjakana sy ny fiangonana navoaka tamin'ny taona 5,700. Miala tsiny amin'ny laza fa diso tanteraka izany tenin'ny mpanao gazety Frank Rarson izany. Tsy fankalana azy na fanenjehana no itenenako an'izany, fa famerenana fotsiny ny tantara amin'ny laony. Na inona tompoko kileman'ny FFKM, ny finiavany anavitra ny Madagasikara ivoaka avy ao anatin'ny kizo nandeha tehany fianakaviam-be raisam-pirenena azy sy ny bolokiny gasy, izany no tokony jerena sy toanana, ka ankoatra ny bolokom-bazaha tsy tokony hisy mihitsy malagasy na iray aza itsikera ny FFKM amin'ny ezaka fampihavanana ataony. Mba tiako zaraina aminao mpiaino ihany ny katesizy nanabeazana ny ankizy Espagnola sy ny ankizy Allemand taoriany nanelezan'ny frantsay ny révolution nataony tamin'ny 4 Jolay 1779 sy ny laïcité de l'État erany Europa. Izao ohatra ny katesizy nampianarana ny ankizy Espagnol. Fanontaniana, iza hanaka no anaranao? Valiny Espagnol. Fanontaniana, inona ny dikan'izany? Valiny olona tsara. Fanontaniana, misy firy ny andraikitrao? 8, 3 ho kristianina katolika, miaro ny fivavahana, ny tandrazana sy ny mpanjaka. Fanontaniana, iza no fahavalon'ny fahasambarantsika? Valiny ny amperoran'ny frantsay. Fanontaniana, olona tahaka inona moa izy? Valiny tompo vaovao farany zay tsy manjary, loharanony loza rehetra, fiafarany tsara rehetra. Fanontaniana, olona manao ahoana no fijerinao ny frantsay? Valiny kristianina taloha nivadika ho heretika. Fanontaniana, fahotana ve ny mamono frantsay? Valiny tsia, fahasoavana aza izany mba hiarovana ny tandrazantsika amin'ny ompany sy ny fahadisoany. Dinionao mpiaino tsara ny sary hosodoko Tresse de Maillot nataony Goya, dia ho tsapanao ny fahankahalany Espagnol ny frantsay nanery azy anaraka ny révolution 14 juillet sy ny laïcité de l'État. Mitovy amin'izany koa
ny katesisy von Kleist nampianarina ny ankizy allemand fanontaniana iza hanaka no fahavalinao valiny Napoléon sy ny frantsay raha mbola amperorana ihany i Napoléon fanontaniana inona ny asa tokony ataon'ny olo-pirenena allemand rehetra rehefa lehibe izy valiny ampiverina indray ny herin'ny Reich izay nopotehiny frantsay fanontaniana inona no anjara andraikitry ny ankizy amin'izany valiny mivavaka mba ho tanteraka izany fanontaniana ahoana ny fijerinao any Napoléon amperoran'ny frantsay valiny olona marikoriko fiandohan'ny faharatsiana sy ny fiafarany tsara rehetra fanontaniana ovela ianao no saina an'izany mangingina tao am-ponao valiny omaly alohan'ny natory ary androany maraina rehefa nifoa fanontaniana ovina ianao no amerina isaintsaina an'izany indray valiny androany alohan'ny atory ary rampitso maraina rehefa mifoa nisy akony lehibe tamin'ny vahoaka allemand izany katesisy izany tao anatin'ny 70 taona monja izany hoe mandritry ny androm-piainan'ny olona iray intelo no tafiany allemand i Frantsa ny fanafiana voalohany dia nitranga tamin'ny andron'ny Bismarck izay nampijoro ny deuxième Reich nampitambatra ny vahoaka allemand ho firenena tokona dia Allemagne satria ny saratsaraka mantsy i olona miteny allemand taloha tao ny prussien tao ny autrichien tao ny bavarois tao ny rhénan sy ny sisa raha resy ny allemand ny frantsay tamin'izany 780 izany nalainy ho baboany ny faritany frantsay anakoroa Alsace sy Lorraine ny fanafian'ny allemand faharoa any Frantsa dia nitranga tamin'ny 1770 tamin'ny ady lehibe voalohany tamin'ny andron'ny empereur allemand Guillaume faharoa ny fanafiana fahatelo nataon'ny allemand tamin'ny Frantsa dia nitranga tamin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny 1770 tamin'ny andron'ny Hitler filohan'ny 3e Reich ny zavatra faharoa tiako tsipina amin'ny fitsekerany Andriamato Frank Rarson ny FFKM dia ny olon'ny FFKM babony secte marina loatra izany ary toviko hevitra aminy ny antony dia satria lany andro manao politika ny FFKM dia lasa ondry tsy misy mpiandry ny olony tsy nanam-potoana ny taizany olony ara-tsoratra masina ny FFKM dia viravireny amboadia ny ondriny ny amboadia tompoko dia ireny secte milaza mandroaka demonie kanefa mampiditra devoly ireny secte manidiny lalam-pamonjena satria mampanantena vola sy voninahitra fotsiny tsy mahay beboly tompoko ny olon'ny FFKM dia babony secte manana fahalalana tapany araka ny abolana hoe manjaka ny tokamaso amin'ny tany jamba satria bado ara-beboly ny olon'ny FFKM tahaka izao no mba fiarovan-tena ataon'ny olony sasany za tsy mba te miady hevitra loatra mikasika fivavahana sy baiboly ny olona toy izany no noarin'i Jesosy amin'ny Virginy 10 adala tsy mitondra solika fitaiza zany hoe tsy manana fahalalana ampy mikasika ny soratra masina kanefa rehefa tonga ny ady lehibe ara-panahy ho avy tsy ho ela tsy maintsy hitady solika fitaiza ihany ireny olona ireny fa trop tard satria efa tonga ny mpampakatra na rindrina ny varavarana dia tsy tafiditra ao amin'ny efitrano fampankaram-bady ireo Virginy 10 adala izay avy nandeha nividy solika mba ho tsapanao piaino fa efa akaiky izany ady ara-panahy lehibe izany porofo roa fotsiny nomeko anao noho ny tsy fampian'ny fotoana porofo voalohany miomana anafika ny fireneny rehetra izao ny reptilien mba ampijory gouvernement mondial dia ny fanjakana antikristy hiady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra raha tsy mino zany teniko izany ianao dinio tsara ny fihetsiky ny tovolahy amerikanina iray vo 30 taona monja dia Andriamatoa Edward Snowden tsy zakany sainty tovolahy ty niloza kotreny ireo reptilien diabolika ireo dia nilefa izy ary nitondra zava-miafina maro mampitsangam-bolo izay avoakany tsikelikely ny porofo faharoa milaza aminao fa ho avy tsy ho ela zany ady ara-panahy izany lehibe izany dia izao tontolo izao miova tsikelikely ho Sodoma sy Gomora ary tsy mivadika intsony zany hoe lentement mais sûrement